Miarabantsika rehetra indray amin'izao alakamisy fa 20 ny volana Jiona 2021 izao. Resaka demokrasia no mba entiko kely tondray androany satria ho sasa-miandry ny marina sy ny rariny eto sika raha mbola io filoha io sy fitondrana io no eo. Fampatsahivina dia olona namono sy nandrava ny demokrasia sy ny fahamarina teto Madagasikara i filoha ankehitriny io. Taona 2021 volana febroary nanao coup d'état na fanonganam-panjakana izay fahotana lehibe indrindra mifanohitra sy mamono amin'ny demokrasia dia ny fangalana fitondrana amin'ny alalan'ny herisetra miaramila. Efa noporofoy ny omenombeny izay maha-anti-demokraty azy zay, zany hoe ny tsy fanajan'ny demokrasia sy ny tsy mahatandalana azy. Araky ny lalam-panorenana izay nitsakitsahany sy tsy nasiany asina dia 5 volana raha farafahabetsany no alavan'ny tetezamita tokony nanomanana ny fifidianana avy hatrany isafidianana ny filoha vaovao. Notaritiny 5 taona zany hoe nataony takalonaina, nataony otazy nandritry ny 5 taona ny vahoaka sy ny firenena malagasy. Proof fa tsy tolom-bahoaka marina no nahatonga azy teo fa de fanonganam-panjakana tsotra zao, satria raha olona mamy-bahoaka zany tsy tokony atao zany fifidianana zany anefa tokony tonga zany de lany 100 isan-jato raha ny vahoaka marina ny tena nanosika anao teo, nahatonga anao nanongana fitondrana, nanongana fanjakana, dia tsy nila nanodikodina ianao na nanao zavatra hafa fa avy hatrany de sa niatrika fifidianana. Tsy izay ny tranga fa de nobodonao nandritry ny 5 taona ny fitondrana, nanaovana mikimaky maro de maro, zany hoe nanomananao ny angalanao ny fitondrana amin'ny tsy marina indray any aoriana, zany hoe ny taona 2022. Tam'izany dia nokitihanao ny lalam-panorenana anatin'ny tetezamita ve de tokony hanova lalam-panorenana, tsy fotoanan'ny fanaovana zany mihitsy ny tetezamita fa aty efa tena fanararaotam-pahefana. Ny fananganana ny CENI izay tsy nisy teo Madagasikara hatramin'izay fa napetraka ao satria nibaiky ny frantsay io ahafahana mangeja sy mandray antanana ny resaka fifidianana manerana ny Afrika, ao anatin'izany Madagasikara. Mody natao hoe CNIT na CENI mandrindra ny transition fotsiny fa de nitazomina hatramin'izao andro anio zao de mbola eo le CENI amin'ny raha antsika mahafantatra rehetra daholo, ny zavatra maloto, resaka doublon, resaka tsy tambisaina. Zany hoe natao daholo izay fikafika rehetrarehetra ahafahana bodo fahefana. Tao anatin'izany ny fanovanan'ny lalam-panorenana voalazako teo. Ny artikla 450 izay mamaritra fa ny antoko manana ny maro anisa eo amin'ny antemera
no manolotra ny prime ministre zany efa anisan'ny plan napetraka ao daholo zany. Namafisinao ny lalàna mameny toerana ny mpanohitra tam'izany, satria tam'izany ianao mbola tao amin'ny toeran'ny mpanohitra, kanefa nonjay am'izao fotoana ianao tonga teo amin'ny toerana tamin'ny fomba maloto dia nolavinao marin-drano reo rehetrarehetra nataonao sinisy nakatoavinao tam'izany andro zany, ary nararaotinareo zany nametrahana an'io prime ministre mbola prime ministre ankehitriny io tamin'ny nanonganana ny fitondrana Rajaonarimampianina zay niafara tamin'ny fialan'ny prime ministre ka nametrahanareo any Andriamatoa-Tsay, prime ministre Notendreniny Mampara, vokatry izay tetika sy paipaika efa nomanina hatry ny ela izay. Ny CENI de mbola mafisina fa fitaovana fangalarana fifidianana tsotro zao, tsy eto Madagasikara ihany fa manerana ny Afrika manontolo, tsy misy tsy mitaraina ny tsy fangaraharaana ny fitongilanana sy ny raharaha maloto amin'ny resaka CENI zay milaza fa lazaina fa maleo tena amin'ny resaka fanarahana sy ny famolavolana ary ny fikarakarana ny fifidianana zany. Ny fitsarana zay tsy maleo tena velively voageja tanteraka, ny HCC na Haute Cour Constitutionnelle dia azo lazaina tsotro zao fa Haute Cour de la Corruption, mazava sy fantatra tadidiny rehetra ho mandrakizay ty resaka hoe tombona fa tsy azo raisina, zay daholo no nandraisana ny fitaraina rehetra zay tena mitombona tokoa ary nisy porofo tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fototry ny fanararaotam-pahefana rehetra sy ny tsy famarinana ireo paipaika napetraka ireo, ka vokatr'izay dia vorika, zany hoe diso avokoa ireo fifidianana rehetra nanomboka tamin'ny taona 2024, nanendrena ireo mpitantana sy mambra ao amin'ny androm-panjakana rehetra manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika, amin'ny filoham-pirenena zay filoham-pirenena doublon zay voafidy tamin'ny listim-pifidianana doublon, nisy olona manitsiny amanapitrisany no tsy nazava tao anatin'ny listim-pifidianana zay tsy say navoaka sy natao confrontation, nefa am'izany resaka demokrasia zany de tsarovy fa naray monja aza ny zavatra tsy ara-dalàna ka hoe misy porofo dia afaka manafoana tanteraka na manitsana ny candidat zay fototry ny tsy ara-dalàna. Ao koa zany le resaka fifidianana momba ny solombavam-bahoaka, de lasa solombavam-bahoaka doublon avokoa no voafidy, zay tsy solotena marina, solotena ny solovavan'ny vahoaka malagasy, satria miorona amin'ny listim-pifidianana tsy marina sy amin'ny fifidianana tsy marina. Reo solombavam-bahoaka na député reo nefa no mamolavola sy mifidy ny lalàna miaro ny tombontsoa sy ny tombontsoam-bahoaka sy ny firenena malagasy, ary koa manao andro-maso, manara-maso ny asan'ny gouvernemanta.
Vokatr'izay député doublon no majorité ao amin'ny antenimieram-pirenena ka tsy afaka manao ny andraiky ny ara-dalàna satria tsy voafidy tamin'ny fomba ara-dalàna fa tamin'ny alalan'ny osoka. Teraka tsy fahatombanana zany eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena, mamevana ny didiky felehibe n'olo-tokana, tapitra mandeha daholo ny tsirariny rehetra, ny fanaparam-pahefana, ny tsy mangarahara, satria tsy misy ny contre-pouvoir. Ny député, ny assemblée, lasan'ny député doublon azo tamin'ny tsirariny ny majorité na ny maro anisa. Ny opposition na ny antoko-panohitra moa dia tsy avela tsy omena ny sata tokony omena azy, ny toerana omena azy araky ny voasoratra ao amin'ny lalam-panorenana zay nareo ihany nankatonana ho azy nefa nareo indray no tsy manaja azy. Tsy voahaja, tsy ampiarina arabaky teny zany ny lalàna velona manoritra sy manome ny toerana ho an'ny antoko-panohitra zay raha ny marina de tokony azo amin'ny majorité raha ny tena tokony ho izy. Ny fisian'ny antoko-panohitra nefa no atao hoe condition sine qua non, zany hoe tsy misy ny demokrasia raha tsy misy antoko-panohitra mazava. Saritsarina demokrasia zany misy eto amintsika satria rehefa mbola tsy voaja ireo de fanjevo eto foana isika malagasy, ka ny olona no lasa mifandrafy fa tsy ny foto-kevitra. Zay tsy mitovy hevitra dia favalo na tsy tia tanindrazana. Amin'ny demokrasia tandrefana de misy ny atao hoe antoko ankavia na antoko ankavanana. Efa tsy mandeha intsony moa io resaka système demokrasia io na aty amin'ny tany tandrefana ara satria reny efa toerin'ny olona nandritry ny amam-bolana maro ireo gilets jaunes sy ny vahoaka frantsay no nandà sy nitsikera ary nanohitra ny fomba fitantanana tsisy tsony ty resaka demokrasia ity na aty a Frantsa aza. Ary marina fa ireo firenena tandrefan'ireo indrindra moa ny frantsay zay milaza azy ho demokraty dia manohana, reo no manohana, reo no miaro ary reo no mametraka an'ireo mpanao didy jadona na dictateur any Afrika mba iarovany ny tombotsoany. Eto de mitsipika vetivety amin'ny resaka patrioty ny amaranako ny resaka. Tondratsika moa de midehaka sy mirehare ho tia tanindrazana patrioty ary tato ato de ampilarina amin'ny tompoklahy Thomas Sankara. Zavatra mifanohitra ohatran'ny tsy misy avaratra ireo olona roa reo satria Thomas Sankara de nanongana ny mpitondra napetraky ny mpanjanantany ary izy tena ny vahoaka ny tao afarany, avy hatrany izy de nitondra firenena ary nanova tanteraka ny fitondrana tany Burkina Faso. Ny antsika kosa de mifanohitra am'izay. Rajoelina dia napetraky ny mpanjanantany frantsay Sarkozy ny tao ambadika tamin'ny nampy azy nanaovana nanonga-panjakana. Zany hoe ny antsika zany
ny mpanjana tany no nametraka ny Rajoelina anala any Ravalomanana teo amin'ny fitondrana zay nanelingelina ny tombontsoa amin'ny Frantsay, zany hoe ny tombontsoa amin'ny mpanjana tany, satria ny joro sy ny aro ny tombontsoam-pirenena malagasy. Ka mazava angamb'izay resak'izay, ary tsy magaga moa fa ampalahelo fa nivonon'ny Frantsay ny filoha Thomas Sankara rehefa nitondra fotoana vitsy monja, satria hitany fa hamono tanteraka ny tombontsoany ary indrindra hanome ohitra ho an'ireo firenena afrikanina hafa. Dia manaraka indray zany resaka momba ny patrimoine na ny vakoka firenena isika, fa de mametraka veloma amintsika rehetra indray.